mbola anisan'ny mitana ny sainy maro tokoa moa izay raha mahakasika ny fodin-dramatoa Laura Valomanana eto an-tanindrazana hitsitsika ny reniny izay. Mbola misy ny fampidiniana eo amin'ny tompona ndraikim-panjakana sy ny mpanao politika avy eo amin'ny ankolafira Valomanana moa mahakasika indrindra ny ity raha ity araka izao fanatadiana entina amintsika izao. Raha no heverina ody itsabony reniny marary mafy eto Antananarivo ramatoa Laura Valomanana vadiny filoham-pirenena teo aloha dia niova ho toetra ara-politika ny raharaha. Manainy avy amin'ny fitondrana tetezamita mety hisiany famoriam-bahoaka ary indrindra nikorotana amin'izany fampodiana ny vadin'Andriamatoa Marc Ravalomanana izany. Ho an'Andriamatoa Pierre Tsirana napikambiny eo anivon'ny vondrona UDRC dia ny Ankolafy Ravalomanana ny sarotra resahana amin'izay fomba fampodiana ny vadiny filoha teo aloha izay. Deux fois idetsika tonga teto ina zavatra niseho deux fois izy voasakana troisième fois ty izy anamen'ny président André Rajoelina alalana mazava tsara fa le mouvance Valomanana mihitsy ny tena tsy hay resahana le mouvance Valomanana manao fomba mitady korontana mitady zavatra fa mi-exploiter les autres politiquement satria rehefa tonga eto madame zany tadiavin'ireo indesiny amin'ny magoro indesindreo magnano conférencerie indesindreo magnano zao ka zay le tsy mety zay. Manamafy kosa ny Ankolafy Ravalomanana fa tsy manao politika ary tsy hanao politika velively raha matola Laura Valomanana. Efa mifanaiky ny tsy anankirotana amin'ny famahanany krizy ny tsirairay ka tokony hitazona ny teny nomeny hoe Andriamatoa Guy Maxime Raraisehena avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Antony Angaviany ny filohan'ny tetezamita indray mifepetra am-podiana Andriamatoa Laura Valomanana. Fanamarihana no ataoko fa Laura Valomanana anie tsy manao politika ary tsy manao politika ary tsy hanao politika. Ary izay no mahatonga ny mouvance Ravalomanana amin'ny mahavadiny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana azy amin'ny mahafilohan'ny mpitarika ny mouvance Ravalomanana ny filoha Marc Ravalomanana no nanaovanay Antsoavo any amin'ny SADC sy tamin'Andriamatoa André Rajoelina sy ny prime ministre lehibe ny gouvernementany hoe aminony ny tsy fahasalaman'ny reniny dia miangavy mangataka ny fampidiana azy amin'ny nisy ny fivoriam-be androany maraina teo anivon'ny tompona ndraikitra isan'isany eo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar momba ity raharaha Laura Valomanana ity. Isa araka izany ny fampitsoana mpanao gazety Atsoantsy ho tanterahana Andriamatoa Razafy Jean Robert tale jeneralin'ity sampana misana fitaterana anabakabaka ity araka ny nambarany tompona ndraikitra ny serasera eo anivon'ny ACM. Fa amin'ny alakamisy izao kosa no anatanteraka ny fianianany ireo mpikambana 420 eo anivon'ny FFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ho an'ny antoko 5 izay tarian'Andriamatoa Naivo Raholdina dia ilaina ary tokony iainana isan'andro ny fampihavanana fa tsy tokony rosona amin'ny fiatsaram-belatsy izay fampihavanana izay fanadihadinary. Ny alakamisy fa 7 volana martsa ho avy izao no anatanteraka ny fianianany ireo mpikambana 420 eo anivon'ny FFM na ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy. Fianianana izay anambaran'ireo mpikambana vaovao amin'ity rafitra miandraikitra ny fampihavanam-pirenena ity ny anajana izy ireo tanteraka ny zon'olombelona sy ny maha-olona ary koa ny fiasana ampahaleovan-tena tanteraka ka tsisy hijery ny tanila na fanavakavahana mba ho fitandrona ny fampizorana tsakany sy andavany ireo raharaha atao toy ny voafaritra ao anatin'ny lalàna 20 tsipika 8 momba ny FFM. Ho an'ny mpanao politika kosa dia tokony ho fihetsika atao andavanandro ny fampihavanana ary tsy tokony asiana fiatsaram-belatsy izany raha nambaran'Andriamatoa Naivo Raholdina avy amin'ny antoko 5 sady tompona ndraikitra avy amin'ny vondrona UDRC. Ka aminay zany izay dingana efa misy dia efa zava-dehibe amin'ny ohatra fotsiny ako tsy nisy FFM zany ane tsy nisy fianakavian'ireka isam-pirenena zany naniaka an'Andriamatoa Marc Ravalomanana Andriamatoa Ratsiraka ny professeur Zafy Albert ka niavana ho azy izy fa mba irarina mba hiavana sy havana amin'ny politika fotsiny hoe misy olona toerina dia hiakaka hiavana fa hiavana kosa ho an'ny vahoaka ho amin'ny fampanjoana ka ny andrendranay zany amin'ireny amin'isy ty efa mivoaka reny sy ny mbola hivoaka sy ny FFM dia ny hoe hiaina amin'izany fitoniana ary hiaina amin'izany fampihavanana any am-po ny malagasy amin'ny maha-olony fo azy fa tsy haina amin'ny fampihavanana fiatsaram-belatsia ka laza vola-kakafitra le izy ny eo aniny eo.
raha momba ny famitsorakelika nomeniny avy amin'ny fitsarana tampony ny alakamisy lasa teo dia firosoana midingana lehibe maka amin'ny fampihavanana sy ny fitominana eto amin'ny fireneny reny. Ilaina kosa ny mamatsianina ireo mikirakira ny fanomezana famitsorakelika ho an'ireo mpanao politika sasatsasany.